Tompo Evanjely masina nosoratany Masinday Joany amin'ny Joany toko 10:10 tamin'ny zany andro izany Jesoa nilaza tamin'ny farisianina nanao hoe lazaiko marina aminareo fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny hafa dia mpangalatra sy jiolahy fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry ka ny mpiandry vavahady mamoha azy ny ondry mihay ny feony ary izy miantso azy amin'ny anarany avy sy mamoaka azy rehefa tafavoakany avokoa ny azy dia mialoha izy ka manaraka azy ny ondry satria mahalala ny feony ary ny olo-kafa tsy arahiny fa androsirany satria tsy fantany ny feony. Nolazainy Jesoa tamin'izany fanoharana izany nefa tsy azon'izy ireo izay nolazainy tamin'izany ka hoy indray Jesoa taminy lazaiko marina dia marina aminareo fa izaho no varavaran'ny ondry mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry izaho no varavarana raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahita hanina ny mpangalatra no tonga mba hangalatra sy hamono ary handringana fa izaho no avy kosa dia mba hananany ondriko fiainana sady hananany azy be dia be. Izany ary ka ankalazaosika ny teny ny Tompo
ianao ary sy nifahatra manao vaovao anao mba hisorona nadio atolotsany alanao sy akizany nahatraizatraiza amin'izao andro voalohany herinandro zao mankalaza ny Kristy nitsaranao velona avy eo anivony maty mankalaza azy nasanatra eo akavananao Andriamanitra iray koa mitao an-tanandro aminao zahay iray ena rehefa nafitra naikinay atokanao anao ireto mba ho sitrakaony anamasina azy anyherin'ny fanahy masina ka ho zary vatana sy raha Jesoa Kristy tomponay fantatra navela no mankalazanay izao misy telo izao fa nianana nanorana azy dia nandray mofo izy mitodrano misaotranao zarazara samy miazy mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Izao no mofo ny fiainana. Izany avy ny sakafo dia maitikanisy izy nisaotranao ka nitsodrano sy amiazy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity anareo fa ka nisimisy marato ity raha eo rena amin'ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alaza ho anareo sy ho an'ny vesiny maro ny famelana ny faotany ataovy izao ho fahazarovana ny nofo amandrako izay raha isinareo Ndira masina manilizina ren'Andriamanitra pastor Josefa vadiny masina ny apôstôly Salotra ny mantenao be voninahitra masina Jean-Pierre ary ny masina rehetra noho ny Farao dia matoky izay fa hita fahalambiana lalatava eo anianao. Nivavaka Israely iray ka ity sorona mampiavana anay aminao tiany hitondra fandriam-pahalemana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Hositrakao ny ena mafinoana sy fitiavana ny Ekrisinao mivahiny ety an-tany. Miaraka amin'ray aman-drenanay ny papany mo 440. Nivelanay mo Seigneur fidrisy rakotinarivo. Nivelanay miaraka amin'ny l'Église. Ny manao raramasina rehetra sy akanavaka mba vahoaka manontolona votanao. Amin'ny fonitra anakavinao ka teo nivavaka taony misitrakao ny voalohany enamonao ary ireo zanakao rehetra nipatana iram-bavazatany mba ampiasaonao ny raha be fianta sy be famindram-po. Ireo avanay fodimanty sy izay rehetra lasany akotra anisan'izany a ireo avanay fodimanty rehetra sitraka taminao dia mba amindreo fo ka resaona ny fanjakanao na tena mampizahay ny moitivonaitrao mandrakizay tsaro manokana tompokay raha kotivao zany ny mpamoronao izay vonatrany raha tamin'ny filaherany mba ho alegnao miara-mifahafatesana samin'ny Kristy zanakao izy ka ena ny sakafobela to azy koa ireo rehetra rehefa tonga lay amin'andanao mampirehetra ka manavotanao mibakana masiva itogetsy amin'ny nday amezanao ny soa rehetra amin'izao tontolo izao. Aminy alalany sy naraka amin'ny ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra dia anao avokoa ao amin'ny fanahy masina hihaza mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay.
Ilai Andamanta izay tayatsika namin'ny tombonandro namin'ny fahasalamana ka nahafahantsika nanatanteraka amin'izao fotoana vokasana androany izao. Rehefa nisy moa ny fifampiresahana taminay telo mianadahy mianaka dia natolotra zareo any ny soloana tena ny fandraisam-pitenenana avy aminay ao amin'ny commune sy avy amin'ny zareo eo anivon'ny parlement zany hoe ny solotenan'ny solobavabahoaka dia raisy koafamitretena izany. Ity fiandroana dia mampitonga teny mpialatsiny dia matoa solobavabahoaka fa raha ny sitraka ny folo dia fiara-tombom-bavaka amintsika tsirairay avy ato ankalaza amin'izao fety izao nefa moa noho ny didy sy ny andraikitra izay maro sahaminy dia nisy ny tsy fahafahana ka dia napitizika miaraka eo to amintsika amin'izao fankalazana izao ny tena falisoavy tokoa ny tenanay telo mianadahy miara-mombom-bavaka amintsika amin'izao fotoana lehibe androany izao satria fotoana manandanja fetitelo sosona be izao eo fahadimy taona nampitongavan'ny communauté sina eto amin'ny Milamaina eo ihany koa ny fetin'ny sekoly Saint-Gabriel. Kuriariatsika izy amin'izao kuriariatsika ireo zaza izay beazina ao amin'izany sekoly izany ka dia mahotery tokoa pio na misy fanampiana azo atao. Ny firariana dia mihero boriborin'ny sekoly Natsany samy hoavin'Andriamanitra atsika miaraka vometery fahasalamana saina matsilo amin'ny andraikitra izay nametahany atsika tsirairay avy dia izay angamba minava izay fofa mirary atsika hamarana ny fety sekoly ity ao anatin'ny fifaliana tanteraka makasitraka tomporano misy tsirairay avy mialatsiny ary manao azafady raha tonga amin'izay tenena fonya izahay teny mianadahy rehetra izay miandraikitra ny ao anatin'ny fampianarana eto anivon'ny Sisikofandriana. Koa satria fety telo sosona ny andro androany dia raha misy ny raisotan'Andriamanitra lehibe ary izay fahazahoana ty andro androany izay
Karbala isika fiaretena kumary sakitolana izay. Miarahaba anareo indrindra ianareo mpanapitanana avy fampianarana eto anivony sekoly matematika aloha nanaovako fialan-tsisy azafady alohan'ny resaky fitenenana ero ianareo ao amin'ny ambaratonga mpitondrana samihafa hierarsia mahafinaraka mifakana amin'ny andraiky fanamatikanareo frère avy anareo ihany koa ato amin'ny église tareny mon père curé mon père ray ajaina ray hermiaina audimon tsarafara charnon clément tireo district amin'ilamaina sy mon père fitira miaraka aminy ary ny frère ndreny josy Just like I eat it.